zay no makasika an'iny fa vokatry ny fiara-miasa amin'ny tambazotra tserasera Orange Madagascar sy ny orinasa manao Madagascar dia afaka alain'ireo mpiasa amin'ny alalan'ny Orange Money ny valikasasarany izy ireo vita tokoa ny fanaovan-tsony ny mpiara-miasa teo amin'ny rotota. Hototosaina amin'ny alalan'ny Orange Money ny fitantanana ny karama mampiasan'ny orinasa. Azo tanterahana tokoa zany hivokatry ny fiara-miasa eo amin'ny Orange Madagascar sy ny orinasa manao Madagascar, orinasa mpamokatra logiciel fampiroboroboana ny web sy ny lafiny ara-pitantanana. Natao tamin'ny ofisialy tetsy amin'ny foiben'ny Orange Madagascar etsy Korondrano nisy fifanaovatsy ny mpiara-miasa teo amin'ny rotonta. Tombontsoa maro no azo vokatry zany fiara-miasa izany. Ny gestion na documentation rehetrarehetra mombany CNAPS, OSTINA, organisation hafa. Zany hoe izy io logiciel en ligne aloha voalohany indrindra, zany hoe à partir na navigateur web no anaovana accès aminazy. Dia ny entreprise anankiray zany omena rehefa abonné amin'izy dia mahazo accès ohatran'ny logiciel rehetrarehetra misy login sy mot de passe na hoe ny identifiant sy ny teny miafina moa zany amin'ny teny gasy le izy. Dia les logiciels disponible 24 heures sur 24 heures foana zany. Mitondra vahaolana tsotra sady mahomby ny Orange Madagascar sy ny manao Madagascar amin'ny alalan'izao ho fiara-miasa zao. Araka ny fanampim-panazavana nomenanay dia ahafahana manatsara ny tolotra omen'ny orinasa tsirairay avy eo amin'ny lafiny fanamorana ny fampiasana azy ary ahafahana manakaiky bebe kokoa ny mpanjifa ihany koa izao fiara-miasa izao. Atolotra ireo orinasa eto Madagascar ity logiciel ampiasainy manao Madagascar ity ahafahan'izy ireo manamora ny fitantanana ny karaman'ireo mpiasany.